Ry havako malala ho mitompo ho aminareo mandrakariva ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Aoka ho marina ny fanomponao an Jehova. Aoka ho marina ny fanomponao an Jehova. Zany indray ry havako malala ny mofonaina tsika anio. Nalaina avy tao amin'ny bokin'ny Josoa toko 420, ny andininy 420 hatramin'ny 420. Aoka ho marina ny fanomponao an Jehova, na koa azo adika manao hoe manompo an Jehova amin'ny fahamarinana. Zao indrindra no voalaza ny andininy 420 manao hoe ko ankehitriny matahora an Jehova ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Ny hoe manompo an Jehova amin'ny fahamarinana dia azo adika ihany koa hoe misafidy hanompo an Jehova Andriamanitra irery ihany. Tsy natao hifanindran-dalana amin'ny fanompona andriamanin-kafa na andriamanitsy izy na ny sampy ny fanompona an Jehova. Efa hitantsika hatrizay fa ny Andriamanitry ny Baiboly dia Andriamanitra sarom-piaro ary isan'ny voalohany ao amin'ny didy 10 ary ny hoe Jehova Andriamanitra irery ihany no hotomponao. Aseho eto ny profo na ny manery an Josoa hiteny an'ireto zanak'Israely reto mba tsy hampifangaro Andriamanitra, fa efa nisy asan'io Andriamanitra, Jehova Andriamanitra lehibe tamin'io zanak'Israely io. Raha tsy hiteny afa-tsy ny nitantanan Jehova azy ireo, nivoaka avy tany Egypta, namakivaky ny tany efitra ary napiditra sy natonga azy ireo ho ao amin'ny tany Kanana. Tanana lehibe sy sandry nahinjitra no nitantanan'Andriamanitra azy ireo tamin'izany. Tsy zavatra kely foana izany, fa tena famindram-po lehibe tsy misy azo ampitahaina aminy. Eto dia Andriamanitra miseho fa nanao zavatra lehibe tamin'ny Israely, tamin'ny zanak'Israely no iantsony Josoa azy ireo. Zany indrindra no mahasarotiny dia sarotiny an Josoa izay nitarika ny vahoaka manao hoe fidionareo anio ary izay hotomponareo, na nareo manompo ny Andriamanitrareo tany andafiny ony, na ny Andriamanitry ny Egyptiana, na ny Andriamanitry ny razanareo, fa asehony mazava kosa ny safidiny fa izy sy ny ankohonany dia hanompo an Jehova izy. Resy lahatra i Josoa fa tsy misy afa-tsy Jehova io no nitaha azy, ka dia indro marina amin'ny fanompony izy ka mahatoky fa Andriamanitra irery ihany no tompony. Teo amin'ny fiarahamonina tamin'ny vanim-potoana ny Moyen Âge dia nisy ny antsoina hoe seigneur izay tompo, ary misy ireo mpanompo antsoina hoe vassaux. Ny vassaux dia mbola misy karazana izay manompo ireo tompo na manompo ireo seigneur
amin'ny lafiny rehetra. Dia misy mpanompo antsoina hoe serf. Izy ireo dia tena manompo ny tompony hatramin'ny taranaka. Ka raha manambady izy dia manambady mpanompo toa azy, ary ny zanak'izy ireo dia tonga mpanompo ny tompony rahateo. Tsy azon'izy ireo atao ny miovaova tompo arak'izay tiany, fa ny lalàna no mamaritra azy ireo, ka misy fotoana amidy mihitsy aza izy ireny, amidy ny tompony. Arak'izany koa ry havako malala, dia toy izany ihany ny sary hitantsika eto. Ny izay manaiky fa anompo an'i Jehova dia tonga fananan'i Jehova, ka irahan'i Jehova amin'izay sy tiany atao, fa tsy manana safidy hafa hisabaka na ihany koa hisafidy andriamanika hafa akoatra azy. Jesosy Kristy dia nampianatra an'izany eo amin'ny Matthieu 5, dia hoy Jesosy eo amin'ny 4:20 manao hoe tsy misy olona mahay manompotompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, ary ny anankiray hombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ry havako malala, aoka ho marina amin'ny fanomponao ianao, aoka mba handeha amin'ny fahamarinana ka tsy ampivady Andriamanitra ny fanomponao an'Andriamanitra, fa hitoky amin'ny Jehova Andriamanitra rery ihany. Indraindray tokoa mantsy misy kristianina izay mpivavaka, fa etsakilan'izay izy mbola miteny iray hoe ny any idôlako, mety hoe mpanakanto na mety hoe zavakanto na zavatra hafa no ambarany fa idôlany, izany hoe sampiny, ampitoviany laharana na ao ambony mihitsy aza no Andriamanitra, hamahatonga antsika tsy marina amin'ny fanompontsika. Ary indraindray tsika manamaivana finoana, manamaivana lanja izay misy dikany, ka mahatonga antsika hiteny indraindray rehefa fivavahana mitovy daholo, rehefa Andriamanitra mitovy daholo, Andriamanitra ray ihany io. Zafady, tsy ny fivavahana rehetra no mitovy Andriamanitra, fa andao tsika hampivady Andriamanitra. Tsy izay rehetra milaza ny tena ny fampivavaka dia mitovy amin'ny Andriamanitry ny kristianisma na ny Andriamanitry ny Baiboly. Ary ny finoana kristianina tsy vitan'ny pasopasohana sy manaikinaiky fahatany hanana finoana mitovy amin'ny fivavahana hafa. Ndrao tsy marina amin'ny finoanao ianao, ary eto dia hitantsika tsara fa nasain'i Josoa nanao fanekena izy ireo mba ho vavolombelona amin'ny finoana amin'ny Jehova Andriamanitra marina. Ary izany koa no antso antsika kristianina mba asahitsika mijoro marina amin'ny Andriamanitra inoantsika, ilay Andriamanitra izay voalazan'ny Baiboly, ka tsy azo afangaro amin'ny Andriamanitra sadasadan'izao tontolo izao, na ihany koa izay heverina ho fahamarinana samihafa ananan'ny olona. Aoka ho marina ny fanomponao an'Andriamanitra, ka tsy ho saromanao amin'ny Andriamanitra izao tontolo izao, ny Andriamanitry ny Baiboly. Aoka ho marina ny fanomponao, ka tsy hisy afa-tsy Jesosy Kristy ilay nanombo ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, ilay nandatsaka ny rano ho fanadiovana antsika, no inonao fa mpamonjo marina. Izao rehetra koa afaka mamorona
ny fahatsarany sy ny fahamendrehany sy izay rehetra heverina fa fitiavana fa moa mahavonjy va. Aoka ho marina ny fanomponao any Jesoa Kristy. Izy no efa neken'ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra fa Jesosy Kristy no tompoko sy mpamonjy ahy, ka tsy anan'Andriamanitra fa tsy izy ianao ary tsy misy ampitahainao aminy ary tsy misy ataonao mitovy laharana aminy. Eo n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao zay Tompo, noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao. Lay Andriamanitra tsy miova, mamakivaky ny tantara ary manamarina ny teninao ombeny. Ny fanainao masina zay efa nomenao no miasa betsaka aty anatinay, anananay ny faharesen-dahatra fa tsy misy Andriamanitra tahaka anao, tsy misy afa-tsy anao. Ny amin'izao tontolo izao manamaso fa tsy mahita, manatsofina fa tsy mandre, manatanana fa tsy mandray, mananorona fa tsy manombolo, fa ianao rery ihany no masina. Ary dia ianao no tomponay, ianao no iankofanay. Vavaka izay Tompo, amin'ity andro anio ity, ho an'ireo sokajon'olona resy amin'ny fiainany, sasatry ny miarina, mitsarampy etsy sy aroa, mitady famonjena, ampitodio aminao izy ireny. Fa ianao no efa niteny fa mankanesy aty amiko fa izao amenareo fitsaharana. Vavaka izay Tompo, amin'irao foka vonjeo reny mpanomponao reny. Misaotra Tompo. Amen.